Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Efa sendran'ny olona mpifosa ve ianao na efa niaran'izany? Mankarary fo ny fosafosa ary zao tsy ny fosaina ihany no maharary fa ny mpifosa ihany koa. Nisy lehilahy iray ny fosany mpiara-miasa taminy indray andro tamin'ny lehibeny. Rehefa nitantara izy dia niaino azy tsara ilay lehibeny. No niela nefa dia nitsangana ilay lehibe ka niteny hoe andraso kely aloha fa ho avy eo ihany rehefa avy eo. No niverina ilay lehibe ndry zareo dia indro niaraka tamin'ilay olona nofosainty mpiara-miasa taminy ka nasain'ny lehiben'izy ireo hiara hipetraka teo izy anankiroa. Dia hoy ilay lehibe ndry zareo hoe io andriamatoa ilay olona noresahanao sy nofosainao teo ka mangataka aminao mba avereno avokoa izay noresahanao rehetra nikasikazy teo. Tsy nahateny ilay rangaha ny fosa fa nidiridiry fotsiny ny masony. To menatra sadaikatre ary no ny farany dia nibaradaka fa diso ary ny fona. Ratsy ny fifosana. Ndao hialana fa manimba olona, manimba anao mpifosa ihany koa, manimba fianakaviana, manimba firenena mihitsy. Ndeha angataka amin'Andriamanitra isika mba tsy ho latsaka ao anatin'izany toetra tia fosafosa izany. Mivavaha mandrakariva mba ho toetra lavitry ny fifosana ny toetranao. Manamafy izany ny tenin'Andriamanitra izay voalaza ao amin'ny Levitikosy 19:9 manao hoe aza mandehandeha manaratsy eo amin'ny firenenao, aza mitsangana andatsaka ny ranony namanao izany Jehova. Ary mbola misy teny pahendrena iray omen'ny tenin'Andriamanitra ity. Oabila 5:20 manao hoe raha tsy misy sikita intsony dia maty ny afo, ary raha tsy misy mpifosafosa intsony dia hitsahatra ny fifandirana. Miteny ny Baiboly hanisan'andro mofonaina rasoao ampofaza malaina fatomotrany andro izao. Tarika Roama. Avela uani reni fatoma pik
Radio Adventiste Maneran-tany lay feon'ny fanantenana. Atolotry ny feo fanantenana ho anao tsara ho fantatra. mbola miarabantsika hatrany a amin'ny alan'izao fandarana tsara ho fantatra izao ary mirasoa antsika hatrany hatrany. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eto moa dia ny pastora Soladina no manolotra ny fandaharana miaraka amin'ny teknisianina namana Rila izany. Ka dia soro antsika ny tompo e manome antsika mandrakariva ny tombonandro. Zava-dehibe hodinisika amin'ity fandarana ity dia mikasika ny fahafatesana. Io fahafatesana io zavatra saripady amintsika olombelona satria io ny faratampony amin'ny fahoriana izay manjo ny zanak'olombelona. Fa fanontaniana dia zao hoe inona mahatonga ny fahafatesana satria be dehibe ny olona ary ny hakamarony mihitsy aza moa eny fahatrampivavaka dia milaza hoe lahitr'Andriamanitra io avy amin'Andriamanitra ny fahafatesana. Misy aza miteny mihitsy hoe akohon'Andriamanitra isika ka dia amin'ny fotoana tiavany hamonoantsika dia vonoina isika. Misy koa milaza hoe torabato avy an-danitra ny fahafatesana. Ahoana no ambaran'ny Korana sy ny Baiboly mikasika an'izany. Soratany ankiray vakitsika ny soraty 220 andiny fa 220 dia zay izy hoe wa inna la nahnu nuhi wa mu wa numitu wa nahnul wa risuna. Zao ndika teny amin'ny teny français izy hoe amin'ny Coran zany nakananty et c'est bien nous qui donnons la vie et donnons la mort et c'est nous qui sommes l'héritier. Satria bako efa nizava tamintsika ty olona mandeha fa tsy namandeha fa natetika mihitsy hoe rehefa Andriamanitra no miteny ao amin'ny Coran dia mampiasa première personne du pluriel izy nous. Andriamanitra miteny hoe c'est bien nous, hoe zahay izy no manome fiainana ary zahay koa no manome ny fahafatesana ary zahay no tompony fahefana amin'izany. Ao amin'ny soraty fa 9 andiny fa 7 dia ozy izy hoe wallah khalaqakum thumma yatawafakum. Wallah khalaqakum thumma yatawafakum. Allah vous a créé, ozy izy. Allah vous a créé puis il vous fera mourir. Allah ozy izy no namorona anareo ary rehefa aveo izy ihany koa no mamono anareo. Mifandrotra amin'izay kosa no ambarany Baiboly
zaho no voalaza amin'ny ezekela 7:20 andiny 2:30 ezekela 7:20 andiny 2:30 fa tsy sitrako hoy Jehova Tompo ny hafatesan'izay maty. Voalaza eo fa tsy sitrako ozy izy. Andriamanitra mihitsy no miteny tsy sitrako ny hafatesan'ny maty na hafatesana tsy fanahy. Ary eo amin'ny fotomanina za moa 7 andiny 7:30 de ozy izy hoe fa tsy sitrany ny ampahory ny zanak'olombelona. Ka ny baiboly zany zay lazain'ny Islamo hoe kitabul muqaddas dia manambara fa tsy avy amin'Andriamanitra io. Ary Jesosy tetetany de ozy izy hoe ianareo avy amin'ny devoly ray nareo, izy de mpamonoolona hatramin'ny voalohany. Jaona 9 andiny 4:70 de ozy izy hoe izy de mpamonoolona hatramin'ny voalohany. Ka hoy zany de zao tsy avy amin'Andriamanitra ny fahafatesana. Mamperitreritra zany satria zao mba mpisainisaina kely sika segona vitsivitsy fa Andriamanitra nanome fahazavana lehibe maneran-tany sy ny lanitra io, manome devolana mahafinaritra, manome rano, rivotra, karakara ny olombelona, velominy sanandro sanandro. Avy eo indray vonoiny indray rehefa avy eo mba Andriamanitra zanahary manahoana zany. Io zany de zao mbariny baiboly Romana 5 andiny 12 de izy hoe koa izany de tahaka ny dira ny ota avy tamin'ny olony iray ho amin'izao tontolo zao, ary ny ota no nidira ny fahafatesana ka nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana. Anizingizina ny baiboly fa avy amin'ny ota, ny ota zany tafiditra tetetany de nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana. Andriamanitra no foibe ny fiainana, foibe ny aina izy loharaniny io, ka raha mbola tsy nanota ny olombelona dia mikambana amin'Andriamanitra dikan'izay mikambana amin'ny fototry ny aina. Fa rehefa nanota kosa dia tafasaraka amin'izay foibe ny aina zay de tafiditra amin'ny lalana anankiray de ny lalany fahafatesana izany. Noho izany dia lazay ny baiboly kosa zany mifanohitra amin'ny fiveran'olona maro be ety ambony tany hatramin'ny mpivavaka za moa de minatra fa amin'Andriamanitra io de ny accusé an'Andriamanitra mialatsiny ny fiteny bangaina misy Andriamanitra. Zay nge ny dikany hoe satany de hoe mpiapanga zavatra taony izy mahatonga ny fahafatesana sy ny fahoriana dia atolany amin'Andriamanitra. Ary tsy misy zavatra mahafinaritra ny satana mihoatra ny hoe zay zavatra taony izy no tompona andraikitra responsable de ozy izy hoe avy amin'Andriamanitra io de manaraka an'izay ny hankamoron'ny olona lahatr'Andriamanitra. Tsy zay no ambaran'ny baiboly. Koa ny asa famonoana rehetra zany de avy amin'ny satana. Aiza veka de misy olo misotro poizina maty de lahatr'Andriamanitra iny. Mamono tena le olona, mifanatsatoko antsy, fampitifotra, mifamono, asan'ny satana daholo zany. De atolaka amin'Andriamanitra le izy. Tsy Andriamanitra misy no maneraka olona ina zavatra mahafaty. Fa ny olombelona zany zay efa nanjakany fahotana dia mahatonga zay fahafatesana zay. Zay mahatonga ny mpanoratra ozy izy hoe l'homme ne meurt pas, l'homme ne meurt pas mais il se tue. Rehefa tafiditra ny fahotana ny ota dia ny olombelona ihany mamono ny tenany zavatra marobe sy ny fomba maro samihafa. Noho izany de zao mbaram-baiboly fa Andriamanitra de tompony aina ary ny havelona antsika no tadiaviny. Ka dia ny tompo zay de raitsika sy topoitsika no hitahintsika rehetra. Barakaloha afika saotra tompoko.
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube AWR NLG. AWR manolotra ho anao feon'ny fonantena misaotra indrindra tompoko nanaiky anisy lanjany izao fotoana iarahantsika eto izao sitraka hoento matory izao ka ovaliana raha mahatsiaro andriamanitra manakare-pahasoavana ny hampamirapiratra eo imasonao ny sitrapony sy izay tia no fantatrao ny amin'ny fitiavany sy ny famonjenaka sainy atolotra ao anao sy ny ankonanao fa atolontsika azy ny saotra dera aja voninahitra lehibe indrindra satria efa azy raha teo izany ary izy dia izy ry ihany ny tompon'ny fotoana sy izay rehetra nanantsika eny na dia ny haintsika aza olona ambony ianao angamba misy fotoana ianao efa nieritreritra tao an-tsainao fa tsy nizanizy ianao to tsy mba misy olona mierika na manome vidiny ianao akory indraindray to tsy fantatra akory hoe eo ianao ka na eo ianao na tsy ohatra ny to tsy mampiova ninininy izany misy hitantaran'olona vitsivitsy reto indray andro rehefa niresaka tamina olona vitsivitsy tia lehilahy iray ary nilaza tamin'izy ireo fa misy fitsarana tsy maintsy atria ny olona tsirairay dia taitra rajonina kely ka nanao hoe azafady tompoko ntianao lazaina ve dia ho tsaraina toy ny olona ambony a za ve zany ka mpiandry varavarana mitaritarika ny kivavaka ao amin'ny orinasa misy hafotsiny ambany sahirana kely inona ny karakaran'andriamanitra sy tsarany a dia tohina koa rahely ary tsy nahatsindrika ny teny hoe azo antoka koso aloha fa tsy mihevitra ny amiko andriamanitra mpitendry milina fanoratana ao brobe asa iray a tsy miteny firomomba ny vehivavy koa aza ny baiboly maika moa fa za nahoan'andriamanitra ny atsiaro ny zavatra rehetra nataoko sy ny lazaiko ka hitondra eo amin'ny fitsarana dia toy izany koa johary mba niteny koa izy ka ho izy misy olona mahery ny 7 tapitrisany no iverin'andriamanitra manerana n'izao tontolo izao ahoana moa no azahoana mihevitra ny amiko za vao mpianatra kely ary na dia raha misy aza tsy matadidiny anarako akory dia ho tsaraina avy e ozy izy ianao dia namaly azy telo ilay lehilahy ka ho izy eny ry joary misy fiantsonanao any amin'ny fitsarana ary toy izany koa ianao rajonina dia ianao koa rahely olona ambony nareo olona ambony dia ambony olona manana ndraikitra nareo misy fiatraika ny lasa lavitra izay ataonareo sy izay lazainareo ary tsy ho an'ny tenanareo fotsiny fa ho an'ny hafa koa satria misy hery miasa mangina avy aminareo zao mantsy tsy mba toy ny fijerin'ny olombelona ny fijerin'andriamanitra mora vidi ny fiainana eo amin'ny fiarahamonina ankehitriny ka tsy heverina ao ambony ny isambatan'olona fa eto amin'izao tontolo izao ny olona ambony a dia ny mpanao politika ihany ny vedety mpamalifaly ny mpilalao an-dampiazo ireo kalazalahy amin'ny fanatanjahantena sy mimpanefoefo ary ny olo-malaza ny olon-tsotra manao ny asa mpiandry varavarana na mpitendry milina fanoratana na mpianatra tsotra dia ohatrany hoe tsy misy endry ny atsiarovana azy tsy misy hamantarana azy ary marina mihitsy ny enjoary hoe mahery ny 7 tapitrisa ny olona ran'andriamanitra maso manerana zao tontolo izao izany hoe anarana be deaibe ho tadidiana endrika be deaibe ho fantarina tsy hipirian-javatra be deaibe mikasika ny olona tsirairay ho tehirizina ao an-tsaina nefa satria tsy voafetra andriamanitra tsy voafetra andriamanitra dia mihevitra izy ho itoy ny hoe zarery ny olona eto amin'ity izao tontolo izao manontolo ity ary izany indrindra na tonga jesosy ny lazan'irety teny reto manao hoe tsy vary ray vety ihany ve ny vidiny tsitsina roa nefa tsy misy na dia ray akory azy amin'ireny ho latsaka amin'ny tany raha tsy avelan'ny rainareo fa na dia nivolondohanareo aza dia voaisa avokoa mihoatra noho ny tsitsina maro ianareo tatsika izany teny izany ao Matia 10:7-20 ry hava malala mahagaga mihitsy ny fiheveran'andriamanitra ny tsirairay amintsika ny volondohan'ny olombelona tsirairay velona
na maty eto amin'ity tany ity dia voaisany avokoa. Na dia ireo olona everintsika ho tsy misy dikany sy ambanitsika indrindra aza indraindray. Fa nahoana tokoa ary Andriamanitra no maneho fiahinany tsirairay amintsika toy izany. Indray andro tsara sy mibalika ny andro tamin'izay dia indro nisy vodikely iray sambatsambatra tsy mananinina nisiditsidina ambany loatra noho ny fifaliana ka nandona ny fiarakodiako teo am-pandehanana. Taitra sady nalahelo satria mety ho faty ilay zava-mananaina kely. Tamin'izay dia lasa ny saiko. Tsy manana anarana io vorokely io. Tsy manana kara-panondro io. Tsy manana pasiporo misy laharana. Nefa dia fantatr'Andriamanitra ary voamariny ny fomba mampalahelo ny anjerany. Izay ilay voasoratra tao amin'ny Mateo 7:20 izay nivakitsika teo. Ary Jesosy dia milaza sy tehana mafy amintsika fa mihoatra lavitra noho izany isika. Fantatrao ve ry mpiaino malala fa misy zavatra nataon'Andriamanitra izay tsy mbola nataony ray na ny reny eto amin'izao tontolo izao manontolo hatramin'izay ho an'ny zanany. Tsy mbola nisy dia izao ny manisa ny volondohantsika. Fa tsy izany ihany. Fantatrao koa ve fa miaino izay rehetra lazainao Andriamanitra? Andao any enontsika ny filazan'ny soratra masina azy ao Mateo 12:7-7. Ary lazaiko aminareo fa ampamoahana ny olona amin'ny andro fitsarana noho ny amin'ny teny foana rehetra izay ataony. Fa ny teninao no hanamarinana anao ary ny teninao no hanamelohana anao. Ny tsipiriam-piainantsika dia voadinika ilay raintsika any an-danitra avokoa. Tsy misy momba antsika ka heverino tsy misy ilana azy. Ary tsy azontsika an-tsaina mihitsy ny fiahiny sy ny fandiniany ny amiko sy ny aminao nizana izy isika. Na manan-karena na farahidiny, na manam-pahaizana na tsy nandiha fianarana, na olo malaza na tsy misy mpijery akory, na marary na salama na endry na adala eny tokory mpiaino ajaina, tsy misy tombo sy ala amin'ny fanaraha-maso ataon'ilay ray any an-danitra antsika tsirairay azy. Ary tsy tokony hatalanjona antsika ny fomba azahoan'Andriamanitra miaino sy mitahiry ny teny rehetra sy ny fietsintsika ataontsika rehetra satria na ny olombelona aza ne mahavita mandray feo mahavita mandray sary amin'ny alalan'ny kapila mangirana amin'ny fomba marobe. Aoko ho fantatsika fa tsara lavitra no ireny rehetra ireny no fomba fiasan'Andriamanitra. Ary tsy azontsika ampitanena amin'izay vitan'ny olombelona zavaboary akory ny mety ho zava-pitan'ilay pahary. Ny mahazentana dia ity. Andriamanitra misahirana mba hiaino sy hitahiry izany rehetrarehetra izany. Aoka nefa tsy ho diso hevitra tsika. Tsy mikasa ny anangona porofamelezana antsika no antony ihainoan'Andriamanitra satria miaino koa ny teny tsara rehetra ataontsika izy. Izany dia voasoratra ao amin'ny Malaki 4:5 manao hoe ary tamin'izany izay natahotra an'i Jehovah dia samy resaka tamin'ny namany avy ary Jehovah niaino ka nandray izany ary nisy boky nosoratana teo anatrehany ho fahatsiarovana izay matahotra an'i Jehovah sy mihevitra ny anarany. Nataon'Andriamanitra miavaka ianao ary tsy misy olona na dia iray aza mitovy aminao. Ohatra, tsy misy dia mpanondron'olona roa mitovy manerana an'izao tontolo izao. Ary izany no mahatonga ny polisym-pirenena manerana an'izao tontolo izao hampiasa ny lavitondro hamantarana ny olona anankiray. Zava-mahagaga izany kanefa izany ny zava-misy. Izany dia maneho antsika fa olona manokana isika tsirairay ao masony ilay namorona antsika satria tsy nisy nampitoviany isika na dia iray aza. Namorona antsika araka ny endriny io Andriamanitra lehibe io. Natolony antsika ny fahafahana isafidy sy ny fandraisana ny andraikintsika rehetra vokatra izany sy fonosiny izany. Ry mpiaino namana, voasoratra naranao amin'ny fitsarana ianao ary matiki fa misy fiantsonanao any arak'izao voasoratra izao fa isika rehetra dia samy tsy maintsy ho hita toetra miharihary eo amin'ny fitsaran'i Kristy mba handraisan'ny olona rehetra izay nataony tenany dia arak'izay nataony na tsara na ratsy. Koritianina 2:5-20. Angamba tsy misy olona maneho fiheverana aminao na manome tombambidy anao eto amin'ity izao tontolo izao ity. Angamba mahatsiaro ambany ianao satria indraindray aza azo isaina vao mba maheno olona iray manamarina ny zava-pitanao. Angamba kamboty ianao ka mahatsiaro mandrery sy mahantra, angamba ary mpiaino sakaiza efa mila hamoy fosikivy ny amin'ny fiainanao ianao. Tsiry mpiaino namako, atrakao ny lohanao fa misy anankiray izay ambony indrindra, be voninahitra indrindra, mpanjaka avo indrindra, mijery sy mampifantoka ny masony be fitiavana sy indrafo aminao.
ary mandinika ny aminao toy ireny hoe tsy misy olombelona afa-tsy anao ireny eto. Olona ambony ianao satria ny avo indrindra no misahirana aminao ka manisa na dia ny volondohanao aza. Ary aza diny mihitsy fa miandry fotsiny ilay fotoana sarobidy iaonany aminao izy. Tehirizy ho madio ny fiainanao ry mpiaino malala. Ary asa natriso lafaka teo aloha dia aza manahy mbola afaka manarina ny tsy nety ianao. Hoy Jesosy tamin'ilay vehivavy iray azo olon-tanana nijangajangana ka nentin'ireo fariseho sy mpanoradalàna teo anatrehany. Izaho koa dia tsy manameloka anao. Mandehana ary amin'izao sisy izao aza manota intsony. Jaona 4:1 ary mino fa lazainy aminao koa izany teny izany anio raha miaiky sy mibebaka ny tamilasa ianao. Alaoery ary ka tovy tomboka vatsa ao an-tsainao fa olona ambony ianao. Ny zanak'Andriamanitra mihitsy aza no efa nanakalozany lanitra ny ainao. Ry mpiaino sakaiza, hitahanao ny tompontsika. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra, misaotra indrindra ny amin'ny fiahinao ny fiainanay. Misaotra fa nampahafantarinao anay androany fa olona ambony izahay na dia tsinitsinina ihany aza ny fijerina ny tenanay. Natao tsy misy olona miherika ny aminay akory aza na mihevitra ny aminay haianao mijery anay. Misaotra Tompo fa vao isanao hatramin'ny volondohanay. Omeo tokony fonay sy ny sainay Tompo na dia ady mafy arany atrehanay eto amin'izao fiainanay izao. Ka dia hery izahay, hitraka izahay ary anatena ilay fiaonana be voninahitra izay ifamihinanay aminao. Misaotra indrindra Tompo, ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. N'écoute pas les pensées de ton cœur qui te font croire que tu es sans valeur. Prête l'oreille à la voix de ton Dieu. Tu es d'un grand prix à ses yeux. Tu es inestimable, inestimable. Plus précieux que l'or et que tous les trésors, tu es inestimable, inestimable. L'amour du Seigneur te rend fort. Adventist World Radio, the voice of hope. Si la vie ne t'a pas toujours souri, si ton cœur est blessé, souillé, meurtri, prête l'oreille à la voix de ton Dieu. Tu es d'un grand prix à ses yeux. Tu es inestimable, inestimable, plus précieux que l'or et que tous les trésors. Tu es inestimable, inestimable. L'amour du Seigneur te rend fort. Il est le Père que tu as désiré. Il est l'ami que tu as tant cherché. Prête l'oreille à sa voix aujourd'hui. C'est l'Esprit de Dieu qui te dit: tu es inestimable, inestimable, plus précieux que l'or et que tous les trésors. Tu es inestimable, inestimable. L'amour du Seigneur te rend fort. Ny feon'ny fanantenana. Téléphone 034 06 797 62 033 37 106 13. Tu es inestimable, inestimable,
plus précieux que l'or et que tous les trésors. Tu es inestimable, inestimable. L'amour du Seigneur te rend fort. Eo am-panarahana ny fandaharana vokarin'ny radio feon'ny fanantenana ianao. Aza miala fa mbola mitoy ny fotoanantsika. Misaotra tompoko. Fianakaviana fon'ny fiarahamonina. mirary ny soa sy ny tsara ho anao sy ny ankonanao izay mpiara-miasa eto amin'ny radio adventista maneran-tany. Mbola resaka fitanam-bola ihany no ifatohan'ny resantsika eto androany. Iverimberena trano ireo dingana tokony atao lisitra ireo zavatra rehetra izay ilaina mandritra ny volana, dia zaraina araka ireo sokajy efatra izay vitantsika, ny laharam-pahamehana, ireo miverimberina isam-bolana, ny fitsinjovana ny vody andromerika ary ireo zavatra hafa ihany koa tokony anokanana vola. Vitantsika ireo laharam-pahamehana. Ny voalohany indrindra amin'ny laharam-pahamehana dia izay ho an'Andriamanitra, ny ampafolony sy ny fanatitra, ireo fanampiana tokony homentsika ny mahantra sy ny sisa, ny sakafo ampy sy atonina ny faharoa, ary ny fahatelo raha toa ka misy ny hofatrano. Dia ho jerentsika indray amin'ny fantarantsika androany ireo sokajy hafa, ireo fantaniana miverimberina isam-bolana sy ny fitsinjovana ny vody andromerika. Ny miverimberina isam-bolana. Ny zavatra tsy maintsy alona efaina sy miverimberina isam-bolana moa zany no tiana ho resahana amin'ity resaka eto anio ity. Reto avy ary izy ireo amin'ny ankapobeny. Voalohany indrindra zavatra izay tsy maintsy miverimberana isam-bolana ka anokanantsika vola dia ny saram-pianaran'ny ankizy. Manarak'izay dia ny gazy na ny kitay na ny saribao izay andrahoantsika sakafo. Manarak'izay anokanantsika vola ihany koa dia ny jiro sy ny rano. Tsy maintsy miverimberina isam-bolana ireny. Eo ihany koa ny fitaovana fidiovana sy ny fanadiovana. Zavatra tsy maintsy miverimberina isam-bolana ary mila anokanana vola, ny saran-dalana mandritra ny volana anankiray ohatra. Eo ihany koa ny karatra famahanana ny findaina ny telefonina. Eo ihany koa ny fihetezana sy ny sisa. Ho an'ireo izay mividy zavatra efaina na alotsy kelikely, dia ato anatin'ity sokajy ity koa no analana izay trosa izay. Ity anefa misosokevitra kely, ary raha tsy maintsy anome vola isam-bolana toy izany ianao, tsy aleo ve manana faharetana kely dia ampidirina any amin'ny banky aloha ny vola. Ary rehefa ampy mahazo le entana tiana hovidiana, ny volana angonina otsy kelikely dia azonao efaina na alohanao indray mandeha ny vidin'entana tiana ho azo, mba ilana mitrosa re. Izao mantsy no tombontsoa maro avy amin'izany rehetra izany. Ny voalohany, miteraka ilay volany amin'ny banky mandra-pangalanao azy. Ny tombontsoa faharoa kosa dia izao, mahazo fanabeazana ny tena anana faharetana. Ary ny tombontsoa fahatelo dia maivana ny saina tsy tambesara mitrosa lavo izao. Ary ny faefatra farany dia ny tombontsoa azonao izay lehibe indrindra dia ny fahatsiarovanao ho izy tombam-bidy ambony ny tena satria navita zavatra tsy misy arakaraka. Sosokevitra ihany io fa anao ny safidy. Andeha indray range isika hijery mikasika an'ilay hoe volana tokana ho fitsinjovana ny vody andromerika. Ny vonjy-taitra amin'ny tsy ampozina ny voalohany tena ilana ny vola izay natokana ho fitsinjovana ny vody andromerika. Mibetsaka mantsy anie ny aretina amin'izao fotoana izao ary mety ho tratra ianao raha ohatra ka tsy mitandrina. Anisan'ny tsy fitandremana ankehitriny ohatra ny fihinanana nofim-biby noho ny aretina mitombo eo amin'ilay biby. Ary eto dia manararoatra manasanao izahay verina amin'ny sakafo izay nikendren'Andriamanitra ho an'ny olombelona raha namorona antsika izy. Izao mantsy no voasoratra ao amin'ny Genesisy 1:20.
Genesis toko 1:7 manao hoe indro efa nomeko anareo ny anana manitsambo rehetra izay ambonin'ny tany rehetra ary ny hazo rehetra izay misy vo sady manitsambo dia ho fihinana ho anareo ireny. Tsy ny aretina ihany anefa no ilana ny vonjitaitra amin'ny tsy ampozina fa eo koa ny fiakara ny vidim-piainana tampotampoka. Ary ity indray misoso-kevitra kely aroso anao raha sitrakao. Mba tsy hampisy fiatraikany ny fiakaran'ny vidin-javatra tampoka aminao eny tenatena-mbolana eny ka akofona anao dia vidio ambony gadiny eo amin'ny fiandohan'ny volana izay rehetra azo tehirizina. Ohatra hoe ny vary, ny menaka, ny sira, ny siramamy, ny voamaina ary ny savony sinsisa. Ny vonjitaitra amin'ny tsy ampozina ihany koa no anefana ny famangina olona na latsakemboka isan-karazany isika. Ity sokajim-boly ity zany dia voatendro olaniana ka tsy tokony hampalahelo antsika mihitsy raha ohatra ka fongana tanteraka izy rehefa tonga ny faran'ny volana na ny fandraisam-bola manaraka zany. Raha sendra misy ambony kosa moa zany ilay volana tokana ho amin'ny vonjitaitra iny na tsy ny kasihana mihitsy noho ny fitahin'ny tompo manokana dia izay iray ataonao na ampitomboana tsikelikely ny volan'ny vonjitaitra ho fitsinjovana ny vody andro mierika na tonga dia afindra any amin'ny tahiry iny vola iny. Ny vola tahiry mantsy ny vola fitsinjovana vodin'andro mierika manaraka. Mifanohitra amin'ny volan'ny vonjitaitra tsy ampozina izy ity amin'ny tahiry azy dia natao tehirizina izy ikendrena fandaniana goavana any aorianany. Ohatra hoe te hividy fanaka sika any aorianany na fiara na trano na ny fanambadian'ny ankizy. Ilaina ny isiany izy ity isam-bolana na dia kely aza. Tadidio fa ny erikerika no mahatondra drano ary ny ariary no lasa ariary-zato, ny ariary-zato no lasa arivo, ny arivo ny tonga analiny ary ny analina no manjary anetsiny. Mbola fanabeazana ho an'ny faharetana sy ny fahatokiana ary ny fifehezantena indray zany ka tena mahasoa satria manatsara ny toetra. Ny vola fitafiana sy ny kiraro no tokony tsinjovina manaraka indray aoriana ny vola tahiry iny zany. Mila fandaniana manokana ity lafiny ity no ny fitangany fandaniana ka ilaina zany hoe angonina tsikelikely ny vola olaniana amin'izany. Raha kelikely ny fidiram-bola ary ifandimbiasana ny fandaniana azy. Ny resaka lamba indray dia aleo ny fahatezany no jerena fa tsy ny amorambidiny. Ny azo sasana koa no kendreo ary mba ahafahana mitsitsy dia tsara ho antsika reny mpianakaviana ny mianatra manjaitra satria lafo dia lafo ny fanjairana ankehitriny. Raha resaka kiraro kosa indray no didiantsika vetivety dia ny tsara kalitao vidiana raha olon-dehibe sy ankizy tsy mitombo intsony. Fa raha ohatra kosa mbola mitombo ny ankizy dia aleo zavatra tsotsotra satria ambolana ihany iny dia ilozany sahady. Fa adiso-kevitra mihitsy ny mividy kiraro lehibe noho ny tongony ho an'ny ankizy. Manimba ny tongony sy manasarotra ny fandehany mantsy zany ary mampidina ny fahatsapan'ny tombam-bidiny tenany. Tena marina izany ihanytra. Ankoatr'izay dia fahadiso-kevitra ihany koa ny mitahiry ny kiraro ny zoko no lovan'ny zandrany. Samy hafa ny fandehan'ny olona tsirairay ary mety hiteraka fahararian'ny taolan-dranjo ny fanaovana kiraro efa nanaovan'ny hafa. Raha ho an'ny zaza vao miana mandeha ohatra dia rary ny raha manao fandaniana ho azy ireny sika ka ireny kiraro botinina matanjaka ireny no mety anazarana azy aloha. Anitsy ny tsy mety amin'ny tongony ireny ary anohana sy ampahery ny osatra mampikambana ny taolana eo amin'ny voditongony sy ny taolan-dranjony. Ny vola omena ny isam-batan'olona ao amin'ny fianakaviana ihany koa ny farany tokony ho tsinjovina. Tsy azo atao atsirambina mihitsy io zavatra io fa tena ilaina sy mba tadiaviny tsirairay ao amin'ny ankohonana. Tsaroa fa na dia kely azy izy ireny dia aleo misy mandrakariva.
ho amin'ny mpivady ohatra dia tena ilaina mihitsy izany mba ahafahany mahatsapa fa manana ny maha izy azy izy ka mba afaka mandany ny volany amin'izay mba mahate volana ny fony. Ho an'ny ankizy kosa dia ho fanabeazana azy amin'ny fitantanam-bola sahady izany. Mino zany izahay fa farafahakeliny a nampirisika anao mba hanoy izay efa fanaonao isam-bolana sy efa naharesy lahatra anao hatramin'izay ny dinitenitsika teto androany dia manome fotoanao anao amin'ny manaraka indray izahay. Veloma tompoko. Fianakaviana fon'ny fiarahamonina. Tarika Harlanto. Nisitrako ry Jesosy ny hanaradianao, nisitrako Tompo ny ho tantananao, nisatriko Kristy ny hitoetra ny lanao ka ho isan'ireo mianatra. Nisitrako ry Jesosy ny hanaradianao, nisitrako Tompo ny ho tantananao, nisatriko Kristy ny hitoetra ny lanao ka ho isan'ireo mianatra. Si fanahie umamenaire Tompo maneke tombadihu vinawanye itena si fanahie rijeso be fitiavana tanterao sitracao fasitrako ry Jesosy. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Nisitrako ry Jesosy ny humpahanumpunao, nisitrako Tompo ny handefitranony aminao, nisatriko ny hijaly raha mitory ny afatrao ka ho tohireo mianatrao. Si fanahie umamelaide Tompo manike tombadiu hinawane itena si fanahie Jesu be fitiavana tanterao sitracao fasitrako ry Jesosy. Raiso ny adresy ahafahanao mifandray aminay awr malagasy
gmail.com. misaotra tompoko. Nisitrako ry Jesosy ny hankalazanao, nisitrako tompo ny hanao ny asanao, nisatriko Kristy ny handeho irakao aho toy ireo mianatrao. Omamelay re tompo manike kambadio hinao anie ny tena sy fanahy. Jesosy fitiavana tanterao raha sitrakao fa sitrako ry Jesosy. Radio femo ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Dia misaotra an'Andriamanitra hatrany isika, tsy mitsahatra ny misaotra azy mihitsy. Zava-dehibe ny ataony amintsika fitiavana, fahasoavana, famindrabo, vaovao isan'andro zany. Rariny raha misaotra azy isika, tsy hita ny teny izay ahafahana maneho an'izany. Ny voninahitra, ny aja, ny saotrany ho an'ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika hatranetrany. Miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Eliandry amin'ny tanjo. Averintsika vetivety ary ny andinino fantenana ho atao tsenjery ao anatin'ny lesona mikasikan'ny fanekena ny rahantsika nianatra. Ko ankehitriny raha iaino feko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko dia ho rakitra soahy mihoatra noho ny firenena rehetra ianareo fa ny tany rehetra. Izay le fanekena voalohany nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely voarakitra ao amin'ny Exodosy 7:15. Exodosy 7:15. Averintsika miaraka indray mandeha ary. Ko ankehitriny raha iaino feko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko dia ho rakitra soahy mihoatra noho ny firenena rehetra ianareo fa any tany rehetra. Hinoko fa mbola tsaroantsika mpiara-mianatra ny lesona izay ny rahantsika nianatra teto mikasika ny nahalavon'ny olombelona. Fahalavona izay nateraky ny fahotana nataon'ireo ray aman-drentsika voalohany, kanefa mbola narahantsika ary mbola ratsy noho nataon'izy ireo azo anao ataontsika. Ka ny zavatra ny rahantsika nianatra teto nandritra ny andro vitsivitsy dia azo lazaina hoe famitinana vetivety fianarana rehetra mikasika ny fanekena voalohany nataon'Andriamanitra tamintsika olombelona. Nandray lesona anankiray isan'andro isika tamin'izany dia ireo izay maneho ny fahamarinana ankehitriny mikasika an'ilay fanekena tena izy izay nisoniavina teo Kalvari tamin'ny rany Jesosy. Ilay fanekena ifanaovantsika amin'ny tompontsika maha kristianina antsika. Zava-dehibe ny fahalalantsika mpiara-mianatra an'izany. Satria miankina amin'ny aina mihitsy ange, miankina amin'izany ny hoavintsika mandrakizay. Dia natombokontsika tamin'ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Noa zany famonjena azy sy ny fianakaviany tsy ho azo ny fandringanana. Taorianan'izay dia nojerentsika ny fanekena natao tamin'ny Abrahama, fanekena lehibe tokoa zany satria
mipaka hatraty amintsika amin'izao fotoana izao ary farany dia nojerentsika ny amin'ilay fanekena vaovao dia ilay iray izay tondron'ireo hafa rehetra teo alohany tsy mifanipaka amin'ilay fanekena teo aloha ireo rehetra ireo dia mbola hodiniantsika lalindalina hatrany aoriana kely ny anarantsika teto ary fa avy amin'ny teny Hebreo nandikana ny teny hoe fanekena izay miseho hatrany amin'ny 720 anohany ao amin'ny testamenta taloha midika zavatra be dibe izany famerimberenana izany azo dika ihany koa hoe didim-pananana na afatrafatra farany zany fanekena izany ny heviny dia natao ampifandraisana ankolafy anankiroa mifanaiky nampiasaina hoentina milaza karazana fifandraisana maro samihafa koa nefa izany fifandraisana eo amin'ny olona samy olona sy fifandraisana eo amin'Andriamanitra sy ny olona fifandraisana mirakitra fifanekena tsotra no ampiasana azy eo amin'ny olombelona samy olombelona fa eo amin'ny lafiny ara-panahy ara-pivavahana ny fifandraisana amin'Andriamanitra zany dia fanekena atao amin'Andriamanitra mihitsy no hevitra zany ny fampiasana an'izany eo amin'ny lafiny ara-panahy na eo amin'ny lafiny fifandraisana amin'Andriamanitra dia endrika mitovy amin'ilay fampiasana azy tsotra ihany saingy manana heviny lalina kokoa ny fanekena araka ny Baiboly ifanaovan'Andriamanitra amin'ny olona dia azo oharina amin'ny fanekena amin'ny fanambadiana ihany izay sady fanekem-pifandraisana no fanekem-pifanarahana ahitana lafin-javatra anankitelo lehibe dia ny teny fikasana fanekena zay ny voalohany ary ny faharoa dia ny adidy ateraky ny fanekena dia ny fankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra zay anjarantsika ary ny fahatelo ny fomba hoentina manatanteraka an'ireo adidy ireo amin'ny faneken'Andriamanitra amin'ny alalan'i Kristy ao anatin'ny drafim-panavotana efa niarahantsika nianatra teto fa lay Andriamanitra zay namorona antsika dia namonjy antsika olombelona koa rehefa lavo isika tsy navelany tamin'izao tsy navelany hiatra avetrany ilay fahafatesana mandrakizay mandalo fahafatesana ny olona satria izay no vokatry ny nataontsika saingy raha manaiky ilay drafim-panavotana kosa izay nataony isika mandray azo ho mpamonjy ny tenantsika manokana ao anatin'izany planina nataon'izany dia isindray ny fitsanganana amin'ny maty fitsanganany tena amin'ny maty ary ahazo ny tombontsoa izay very ny Adama sy Eva dia ny fiainana mandrakizay nataon'Andriamanitra zany ny fomba mba hamerenana indray an'ilay fifandraisam-pitiavana izay tapaka amin'ny alalan'ilay fanekena ary io fanekena io dia sady manana hevitra fifandraisana voatokana eo amin'Andriamanitra sy isika tahaka ny fifamatoram-panambadiana izay nresantsika teo no fifanarahana ho famonjenantsika sy ampifandrindrantsika amin'ilay mpamorona antsika indray Andriamanitra izay no etsehny fitiavany lehibe antsika no mpanorona n'izany fifandraisam-panekena hamonjenantsika izany hamonjenantsika nge ny tanjony amin'ny teny fikasana feno fahasoavana sy ny asa-pahasoavana ny itomany ny tsirairay amintsika hanana an'izay fifandraisana aminy izay zava-dehibe ny lafi ny fifandraisana eo amin'ny fanekena izany hoe raha eo amin'ny fanekena amin'ny olona samy olona dia azo atao ny manana fifamatorana antaratasy entina any amin'ny tribonaly mihitsy amba ho ara-dalàna ilay fifanarahana fa tsy misy fifampikasoana ao anatin'izany tsy misy fifandraisam-pitiavana fa mety ho fifandraisana ara-politika aza na ara-diplomasia tsy zany karaza-pifanarahana izany anefa notadiavin'ny tompo ao amin'ilay fifandraisam-panekena tiany atao amintsika ary izay indrindra no amafisina ao amin'ny Jaona 7:17 Jaona 7:17 hoe zao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahinao ny fiainana mandrakizay araka ny anarantsika azy teto
amin'le hoe mahafantatra an'andriamanitra dia mindika ho fifandraisana ampo akaiky aminy. Zay no heviny, ary amin'izay heviny zay no tian'andriamanitra hanajantsika an'ilay fanekena. Ny anarantsika tetony amin'le hoe fanekena vaovao. Tsy mandainga Andriamanitra raha ny teny hoe fanekena mandrakizay ilay fanekena voalohany. Ary ny mahavaovao an'ity fanekena ity dia ny fomba vaovao nentin'Andriamanitra mba hahatonga antsika ho afaka manatanteraka ny anjarantsika ao anatin'ilay fanekena, dia ny fankatoavana amin'ny fo sy ny saina ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika. Ary zay no anton'le hoe ataony ao an-tsaintsika ilay lalàna, ataony eo mihitsy dia soratany ao anatin'ny fontsika. Ny tanjona dia tsy miova, ahatonga antsika anana an'Andriamanitra ho ten'Andriamanitra ny fiainantsika, ary ahatonga antsika ho tena olon'Andriamanitra, tsy amin'ny fombafomba fotsiny, fa anana an'izany ho tena fiainana mihitsy. Tsy fanekena baranahany akory izany fanekena izany, fa fanekena misy fepetra. Ary fitiavana no nametran'Andriamanitra ilay lalàna nandidy folo ifeny olombelona anatanteraka ny mpitiavana sitrapon'Andriamanitra. Raha velana araka ny fironana ao amintsika isika, andeha amin'izay hitarian'ny sitrapontsika izay efa simba ny fahotana, dia ho latsaka ao amin'ny laharan'ny Satana. Mora foana dia anjary hitovytoetra aminy efa rahantsika. Misy heviny lehibe zany tena fitiavana no nametran'Andriamanitra ny fitsipiky ny fankatoavana io ao anatin'ilay fanekena. Ao amin'ny boky ilay fitiavana mandresy no ahitantsika an'izany. Dia izao no toyiny ao amin'ny pejy 773. Noho izany izy dia fefen'Andriamanitra amin'ny sitrapony izay ambony sy mendrika ary manandratra isika. Tiany raraisitsika ampahendrena ny adidy eo amin'ny fanompona. Kristy mihitsy no nitondra ny zioga-panompona tao amin'ny maha-olombelona azy. Hoy izy ao amin'ny Salamo 115:5. Ny anao ny sitraponao Andriamanitra ny sitrako, ary ny lalànao no ato anatiko. Ary izay koa no tian'Andriamanitra atao amintsika. Dia ao amin'ny Jaona 5:7 dia izao no lazainy, Jaona 5:7. Fa tsy nidina avy tany an-danitra hoy Jesosy mba hanao ny sitrapoko, fa ny sitrapony izay naniraka. No lazainy zany mba ho fampianarana antsika, ny amin'izany hoe manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fitiavan'Andriamanitra, ny hafanampo ho an'ny voninahiny sy ny fitiavana ny taranak'olombelona lavo no nitarika an'i Jesosy ankety an-tany hijaly sy ho faty isoloantsika. Io no herin'ny feny fiainany, ary zany foto-kevitra izany no tiany koa hibaiko ny fiainantsika. Hanome fahendrenany tsiraray amintsika ny Andriamanitra eo am-panatanterahana ny anjarantsika ao anatin'ilay fanekena eo ambany fahasoavan'Andriamanitra. Amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Femini Fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: www.awr.org na www.feofanantenana.org.